vatsy mpitahina ho anao any amin'ny jaonina toko voalohany ny andininy voalohany a no isotomantsika teny mampahery a sy mitaridalana antsika indray androany. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Amen. Ry havako, fantatrao ve fa ny filazantsara mpamonjen'Andriamanitra dia efa niaraka tamin'ny fotoana namoronana an'izao tontolo izao? Fantatrao ve zany ry havako? Zany hoe raha raisina amin'ny endriny ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka misaraka sady mandrafitra ny maha-Andriamanitra mpamorona azy mihitsy io tenin'Andriamanitra io. Tiany jaonina ho tsapantsika amin'ny teniny zany fa Jesosy izay tenin'Andriamanitra velona sy mivantana dia efa teo amin'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Io teny io koa no lay nanova ny rano divay tao Akana, namoky olona 5,000, nampitsangana ny Lazarosy tamin'ny maty sy ny sisany sy ny sisa. Izy no Andriamanitra izay nonona niaraka tamintsika araka ny nanamafisa amin'ny Matio azy. Izy ihany koa no Andriamanitra namangy antsika araka ny nambaran'ny Lioka avy amin'ny andohan'izao tontolo izao ary avy amin'ny koa ny efa ran'izao rehetrarehetra izao hoy ny bokin'ny Hebreo. Raiso izy ary ampitoery feno ao anatinao zany Jesosy izay tenin'Andriamanitra velona zany, mba ho velona ny ao anatinao, ho velona ny lalana alehanao, ho velona izay rehetrarehetra ka sainao sy ataonao amin'ny andronao rehetra. Amen. Vavaka isika. Jesosy be da be ny teny sy ny fanantenana voaray sy heninay eo amin'ny fiainanay. Ao ny milaza fa any aminy misy an'Andriamanitra, ny hafa indray milaza fa manana fampianarana vaovao avy amin'Andriamanitra izay tsy tanay anatin'ny soratra masina izay anteny avy aminao. Be loatra noho izany Jesosy ny fampianaran-diso, ny fampiorenana mitondra amin'ny fahafatesana ataon'ny Antikrista amin'izao fotoana izao. Mangataka anao zahay mba omeo hery zay mba tsy ho kambotiny tsy fahalalana ka ho very eo anatrehan'ny fitaka hita ao anatin'ireny réseaux sociaux maro samihafa, hainao manjery boky fampianarana samihafa, mitory-teny sy fampianarana tsy mitondra ny tombo-kasehanao. Esory aminay koa ny afisalibonana, ny fahajambana ara-panaka hampahirato taka n'ilay jambana hiratra ny masonay. Jesosy fanrinay indrindra ankehitriny raha mba ny teninao dia ny teninao rery ihany no hiasa mikery eo amin'izay lazainy ny vavanay sy ataonay ary izay etaeta sy fanrinay manomboka amin'ity andro androany ity. Faly izay raha mba tanteraka izany eo ambanin'ny fahasoavanao mba sehon'ny voninahitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny ametrahanay izany vavaka izany. Amen.